milaza hoy izy Jesosy hoe tsy misy afaka manatona raha tsy nitao mifanahany raiko. Dia te iarabanao hoe tain'Andriamanitra manokana ianao dia manona ny fiadanan'ny Tompo aminao dia manasanao hitsangantsika andaontsika hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompoko. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny famindram-pony, amin'ny fiarovana, ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay rehetra tsy hankanavaka Jesosy. Misaotra satria tsapanay Andriamanitra fa enika ny fitiavanao Andriamanitra ny fiainany tsiraray avy. Tena hoe tsapanay hoe manana Andriamanitra izay mahatoky marina mahitsy mijery sy mitsinjo anay mandrakariva ao anatin'izay zavatra rehetra atrehanay Jesosy dia hitanay fa eo ianao Andriamanitra. Tsy mba mandao ary tsy manary anay. Misaotra Jesosy fa nomenao herinandro feno tenin'Andriamanitra, herinandro feno fampianarana, herinandro feno fiankarana midingana avo kokoa izay tsiraray avy Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fampiasanao amin'ny mpanomponao izay nasesinao Andriamanitra hitondra ny teny ho fanitsiana ho fampatsahivana anay sao dia sanatria izay varindrina. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana, ny amin'ny toerana, ny amin'ny zavatra rehetra izay avelanao hiasa so ampiasaina androany Andriamanitra. No hamarina tokoa ny teninao hoe miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra. Eny Jesosy miara-miasa ny fitaovana rehetra mba hahafahanay Andriamanitra mampita ny fitoriana ny filazantsara, mba hahafahanay koa Jesosy Kristy mamaky tenin'Andriamanitra, mba hahafahanay Andriamanitra mianatra ny fahatsaranao Andriamanitra ary indrindra ambony zavatra rehetra hahafahanay manova ny any anatinay Andriamanitra anahaka anao, hitovy aminao mba ho tonga fafinaretanao anao ny fisiana tsiraray avy Jesosy na amin'ny teny na amin'ny hetsika na amin'ny asa sy amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anaranao Jesosy tario indray izay androany Andriamanitra. Tario aoka tsy hisy fifantohana ivily fa ho any aminao ny fifantohana tsiraray avy Andriamanitra. Izay rehetra tady anelingela ny fifandraisanay aminao Andriamanitra dia aoka hiala avokoa amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Fa koa tafatoetry eto Andriamanitra ny fanahinao ao anatin'ny tsiraray avy, ahafahanay mandre, ahafahanay mahita, ahafahanay matsapa, ahafahanay miaina fiovana sy fanovana ao anatin'ny fonay Andriamanitra. Satria Jesosy tsy rahampitsy ny fiovanay Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao eto amin'ity fitoerana ity amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay. Misaotra Jesosy ny amin'ny ankohonana, misaotra ny amin'ny tokantrano, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny famindram-po, misaotra ny amin'ny asa, misaotra ny amin'ny fianarana, misaotra ny amin'ny vady, ny amin'ny zanaka, ny amin'ny ray tam-po, ny amin'ny ray aman-dreny. Misaotra tompony amin'ny firenenay, misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ary tena mifonay Andriamanitra ny anaovanay izany fisaorana izany satria ianao no mendrika hisaorana amin'ny fotoana rehetra. Ary izany Andriamanitra no andrasanao aminay Andriamanitra ray dia ny anananay fofeny fisaorana mandrakariva amin'ny alalan'i Kristy Jesosy ho anao Andriamanitra. Amin'ny anaranao mpanjaka, voninahitra ho anao. Amen. Amen. Dia tsika maka ny salamo fahadimy amby sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fahadimy amby sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fahadimy amby sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Novakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: avy, aoka isika hioby an Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vantolampy famonjena antsika, aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe sandratra ny tananay Andriamanitra ho mariky ny fanekenay fa ianao no Andriamanitra ambony zao zavatra rehetra zao, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay menika membonahitra mandrakizay. Ianao no antom-pisinay Andriamanitra ary tsisy tahaka anao, tsy misy toanao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy tsy misy avelanay anelingela na hanapaka ny fifandraisanay aminao Andriamanitra. Foka ny fonay Jesosy Kristy hifamatotra aminao mandrakariva, mety afaka mipopoka ny zavatra manodidina rehetra, mirentirenti sy mirantiranty ny zavatra rehetra Andriamanitra. Fa amin'ny anaranao Jesosy aoka ny masonay sy ny fonay Andriamanitra dia hifamatotra sady hifantoka aminao fotoana rehetra. Toizy ny vavakao androany, toizy ny vavakao dia atolory amin'ny tompo ny fonao androany. Aza avela zavatra anelingela ny fifandraisanao amin'ny Jesosy amin'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tario izay Andriamanitra hifamatotra aminao mandrakariva. Miondrika eo anatrehanao izay ilay mpanjaka mamy ny fonay sady tokany eo amin'ny fiainanay. Feno fanajananao izay Jesosy, feno fitiavana anao. Androany dia atokanay indray momba ny tenanay rehetra hitsaoka anao, hankafy ny fanatrehanao fotsiny, anaja anao, manome voninahitra ny anaranao masina ilay mandrakizay. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro,
maja azy isika, aoka ity azy isika, aoka mirapiratra ny tavanao aminay tsirairay avy Jesosy, aoka itsaokanao ny olona, masiny ianao, Tompo tsisy toanao, masiny ianao, ianao, derao anao Jesosy, apeo ahira masina anao, masiny ianao, Tompo tsisy toanao, masiny ianao, ianao, derao anao Jesosy, ndao iraina ihany hoe masina anao, masiny ianao, ianao, Tompo tsisy toanao, masiny ianao, ianao, derao anao Jesosy, idera
lavitra loatra zay Jesosy. Nalainao avy lavitra loatra. Lainga avokoa izay teny dia volomomba anay. Fa ny teninao momba anay ny marina aminay. Androany ilay olona nitahinao, tonga eto hitsaoka anao. Tsy tonga eto izay hanome tsiny anao ny amin'ny fitondranao. Tonga eto izay hitsaoka fotsiny. Tsisy atakalonay ny fanatra ianao Jesosy. Eto no mahatsara anay. Halleluja. Oh, halleluja. Tiavo Jesosy. Tiavo Jesosy. Nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy ho tianao. Nalainao avy lavitra loatra fa fanahininao. Nidiantokinao miainako, porofo ny fiainako irao. Nalainao avy lavitra loatra, tsy ho arinao.
Quero anasal se zawe Fizai lazai tini no Sayawe Sayawe Alleluia Fizai lazai tini no
Andriamanitra indrindra ianao, tsy misy matohitra, tsy misy matohitra, avy indrindra ianao, Tompoandriamanitra ny hery rehetra, migoka, mitsaoka anao, fa hainao atao, hainao atao ny zavatra rehetra, hainao atao, Tompo, hainao atao ny zavatra rehetra. Halleluja, halleluja. Sokafo ny vavanao amin'izao fotoana izao. Verena mijery an' Jesosy. Ndao hianatra hiala eo amin'ity atmosfera ny tany mandalo sy mety lody. Ndao hifantoka amin'ilay mandraka izay. Tsy afaka ho any mandraka izay ny olona tsy miaina ao anatin'ny fiainana mandraka izay ao anaty. Ndao dia ny ety an-tanintsika dia efa hisaintsaina ny fampakaram-bady ny zanak'olona. Aoka tsy ho isan'ireo tsy ao ianao rehefa nio ny trompetra. Aoka ho isan'ireo mitahiry ny famasinana. Aoka ho isan'ilay tena mafaly ny tompony. Fefa-tsiandrin' Jesosy ny apakatra antsika. Ndao angataka amin'i Jesosy fita fipanahy. Vaovao. Tsy misy pety. Jesosy andreto ny olonao. Araka ny efa nilazainay teo, tsy ny zavatra hainao atao Jesosy no mampibitabitaka ny fona eto amin'ny fanatrehanao. Fa ny maizy ianao mihitsy. Le mazay nalaina tao aminao. Ndreto izay Jesosy mana-tenanao. Ary tsy afaka hiala eo am-bavanay. Nilaza hoe tsy andrinay ny fotoana hiverenanao eny amin'ny raha lanitra. Satria izany ny tena antom-pisinay. Ny antom-pisinay Tompo dia miaraka aminao mandrakizay. Eo an-tratranao. Eo an-tratranao mandrakizay. Eo Jesosy eo mifanatrehanao. Eo ny matateraka anay. Afaka foanana ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay. Fa ny fanantenanay kosa ny eo aminao tsy afaka foanana izaniza sy ninina Jesosy. Satria efa vita tomboka vatsy teo am-pelantananao izay. Tsisy afaka naizitra anay. Halleluja, halleluja. O avinhajo e
zavatra rehetra fa ny toetra mandrakizay dia izahay ao amin'ny fanjakanao iaina ny fahatsaranao fahazavanao ianao ilay fofonainay ianao ilay rivotra iainanay tsy andrinay izany Jesosy tsy andriko hoe irao zany mahazo toerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoantsika amerenana voninahitra any amin'ny Jesosy ny amin'izay nantony sy fampahirizantsika mandroso tompoka. Alléluia. Tonga eto zany indroa ny tokony naketo fa tsy nety satria niteny hoe menatra dia nitenen'i Jesosy hoe fa manino ianao menatra ny tenin'ny fahatsarako dia tonga eto amin'atrehanareo zany hiteny fa tsara i Jesosy io. Nisy fotoana amin'ilay fotoana fanotronana ohatran'izao dia nanentana zany mpanentana rehetrarehetra hoe mifona mandohalika manatitra ny mombanao rehetra an'Andriamanitra zany hoe mifona dia za zany tena anisan'ny tena mifona ary isaky ny fanotronana dia tena mahazo aina iainiko mihitsy ilay intimité-ako amin'Andriamanitra. Dia nisy fotoana tetsy anana tetsy mipetraka dia rehefa mipetraka teo dia nanentana dia mivavaka dia mifona dia nitomany dia rehefa avy nitomany dia ohatra nangina tapika izany dia nitomany dia nangina tapika dia vavaka ny ranomasoko fa nisy ranomasony latsaka tamin'ny tarehako dia niteny hoe nijery aza tsisy orana sao dia eritreretinareo fa ilay orana nitsikiko za koa ary nanao an'izany fa niteny hoe Jesosy efa inona ny dikan'izany teo izy Jesosy hoe za koa nge mba malahelo rehefa mitomany ianao dia direct Jesosy fa tena tia izy ary miezaka izy manakaiky mifoky na tsy miendrika ary dia tsy hivadika amin'ny mandrakizay faharoa manarakarak'izay tantaraiko aminareo ny fiainako manokana. Nisy fotoana maty zany ny vadiko efa maty ny vadiko fa tsy mampalahelo zany fa Jesosy efa eo dia nandritra izay fotoana izay telo ny zanakay dia ny ataoko miainga maraina mandeha miasa dia alina be avy tonga an-trano dia reraka dia matory dia natsapa tamin'ny fotoana fa tsisy fotoana naizy Jesosy tsony dia niteny taminy hoe fona Jesosy ho afa rehefa mba milamina ho izy teloda
dia hiverina tanteraka aminao aho fa tena mifona ary za tena tsoroko aminareo fa tena misaotra an' Jesosy fa ny adoko rehetra hatramin'izay mafy fa teo Jesosy nitazona foana. Misy fotoana tena indraindray mahatanorana dia mahatanorana fa ohatra misy tanana manisaka miverina. Ao koa moa manana retam-po pasteur Njiva tsy mitsahatra miankadiriana. Indraindray atenena hoe resahany dada koa miankadiriana izy dia raina tompo dia tompony ahitahany zareo. Dia tonga ary ny fotoana zao satria ilay ankizy mba stable ny tiako tenena hoe stable zany efa mba mianatra any ivelany daholo ny ankizy dia mbola lozako nandeha niasa ihany dia mbola variana amin'ny fiainako ihany dia nitenen'i Jesosy hoe inona ilay mifanarahantsika dia ny olombelona indraindray mody fanina tao anatin'izay dia rehefa avy eo nasian'Andriamanitra olona tsy zakako tao amin'ilay toeram-piasana nisy ana dia tonga saina amin'izay hoe Jesosy raha tsy nikitihanao dia tsy tafaverina indray fa nio dia ozy izaho tamin'i Jesosy hoe avadiko ny taonina. Inona ilay taonina? Tsy hitady vola intsony fitady an'i Jesosy aloha izaho dia izay hanaovany amin'ny fiainako eo dia efa niala dia raina ny tompo. Teka mafy an'i Jesosy fijonao vavolombelona manaraka tompoko. Te hijoro vavolombelona rehefa tonga eto moa izany dia tonga dia hijoroana daholo izy rehetrarehetra. Voninahitra ho an'i Jesosy ny hijoroako vavolombelona homan'ilay zanako farany iny zany nanomboka izy 6 mois teo zany dia isaky mitomany izy dia tsy maintsy mitomany ela be fa tonga dia torana dia nefa mbola izy 6 mois dia tonga dia mangana zany dia tsy haiko azontsika reny ngambany zany ohatra ny hoe vao mahita ilay zanako ny mangana ianao ohatra ny hoe hitomany dia tonga dia ohatra ny hoe mikropaka be zany torana eto indray ity dia misy fotoana ohatra hoe mandeha izay mivady ohatra dia ajanona amin'ny ankizy izy ohatra dia miantso ny ankizy miverena anganareo fa mitomany ilay zaza dia ohatra ny hoe tsy manana ao anatinao zany ianao tsy afaka hoe tsy hitondra anazy fa satria matahotra ny hoe sao dia maninao ilay zaza dia nisy fotoana amin'izay teto dia ny olona moa zany miteny hoe manatona cardiologue fa ny zazakely ataonareo an'izany. Misy ny sasany miteny hoe misotro ranona loharano vao maraina ny zaza me loharano vao maraina izy zaza io fa ohatra ny hoe ianao zany ohatra ny hoe tsy miraharaha an'izany fa mandeha amin'ny fiainanao isan'andro foana fa nisy fotoana amin'izay teto hoe raha hoy pasteur hoe milahatra hozy izay mila fametrahan-tanana dia tonga dia noentiko teo ilay zanako zany noentiko nilahatra teo tsy haiko hoe tamin'ny mois de novembre tany ngamany iny dia mandraka androany no voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy manao an'izay intsony izy. Tena hoe mba mitomany normal ohatra ny zaza rehetrarehetra zany mba afaka mitomany dia misy fotoana ary ianao ohatra mba te hitesta hoe tena tsy maninona intsony ka ty zaza ty satria teo satria ianao milasa ohatra ny hoe tsy aiza koa nisy zaza tsy hitomany zany fa zao ianao milamina tsara na mitomany ary izy zany dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Dia faharoa indray resaka tokantrano. Amin'ny tokantrano zany tsy maintsy misy foana ny ataka fa nisy fotoana teto mitory-teny teto zany tsisy afa-tsy izay hoe mamela heliko mamindrafo mamela heliko mamindrafo mamela heliko mamindrafo ohatra ny hoe tena hoe nandritry ny fotoana ela be tsy haiko nareo marika an'izany zana indraindray tsy maintsy efa izay foana nitory-teny miaingo mamela heliko mamindrafo dia ilay izy nefany tena hoe kanao mihitsy ilay izy dia za zany tena nangataka tamin'ny tompo hoe misy fotoana nitaraina amin'ny papa sy mama foana dia misy fotoana zareo entina mbavaka e dia misy fotoana tena hoy zay tena tsy hitaraina intsony mihitsy no aza dia tamin'ny mois de novembre ihany koa ngambany iny ilay hoe nouveau chapitre iny dia tena nangataka tamin'i Jesosy aho hoe Jesosy za tsy te ho tonga amin'ilay dingana ilay mamela helika aloha tsy haiko nareo raha ohatra anahy fa tena marary amiko ilay mamela heliko fa tena hoe tsy te ho tonga amin'ny dingana ilay mamela heliko dia tena nangataka tamin'i Jesosy dia tena tany amin'ilay fieritreretana madio ilay izy kay dia avy eo indray ny teny hoe fieritreretana madio dia ohatra ny hoe manampy be ilay teny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny sekoly zany hoe fieritreretana madio zany ilay izy rehefa tsy tonga midingana mamela heliko ianao dia rehefa avy amin'izay dia mitranga ilay zavatra dia tena tsy hitaraina amin'izaniza intsony ho aza dia tena isaorako manokana moa ny voary fa izy miteny hoe tongava malahelo am-panahy dia tena hoe tena te ho tonga amin'izany dingana izany ho aza Jesosy satria ny anahy tamin'ny voalohany tena hoe hisaraka izay ihany
isaraka ho aza rehefa tsy ovy ianao samy hvkl tsika dia isaraka zay ihany samy mandray tentsika eto fa isaraka rehefa tsy ovy ianao dia papa sy mama moa zany miteny foana hoe tsy vaolana misaraka ka tsy izy tsy lalana dia avy eo amin'izay dia ohatrany hoe tsy te hitaraina zany tsony ianao e fa tena jesosy amin'izay ny teneniko hoe jesosy te ho tonga amin'ilay dingana malahelo am-panahy aho za jesosy dia rehefa mitranga ilay zavatra na ny zanako ao an-trano aho rehefa malala ny réactionko vao ohatra hoe mitranga ilay zavatra dia za tsy maintsy mitabataba rehefa tsy mitabataba ohatra ny hoe tsy te hitabataba eo masin'ilay zanako dia mandefa message samy ao an-trano ihany dia mandefa message tsy mijanona mihitsiny aho dia ohatra ny hoe tsy afaka mihitsy mifoky raha tsy manao an'izay dia ilay zanako kely zany rehefa tonga amin'izay ilay dingana hoe tena hoe nangataka tamin'i jesosy dia tena hoe nandohalika ao rehefa vao mitranga ilay zavatra dia ohatra ny hoe mandohalika ao anazy zany hoe jesosy tena hoe kasio izy any amin'ny toerana misy anazy any tena tamin'ny voalohany aloha tena tantaraiko anareo fa hoe mitranga ilay zavatra tena hozoniko mihitsiny ataovy tena tsapa mihitsiny zany hoe ohatran'izao tena ohatra ny hoe ohatran'izany tena dia ohatra ny hoe mieritreritra n'izany amin'izao dia hoe tena ratsy saina mihitsy koa araka fa tena amin'izao tena hoe rehefa vao mitranga ilay zavatra tena hoiza jesosy ataovy tena tonga malahelo am-panahy na ny zanako ao an-trano ara gaga be vao hoe mitranga ilay zavatra tena tsy tonga dia za foana nijereny voaloha tena tsy misy réaction ntsony ao an-trano tena ohatra ny hoe tsisy réaction dia na ilay zaza ara tena ohatra ny hoe misy fifaliana be zany ohatra ny hoe tsisy réaction anao ntsony ao an-trano dia tena hoe rehefa ianao mangetaheta zany mety hoe misy mitovoka amin'izany fa rehefa ianao tsika za ngama mila miova tena hoe za mila miova ao anatin'ilay izy dia rehefa avy eo jesosy manamboatra moramora ny zavatra rehetrarehetra tsy takatry ny sainao ny zavatra ataon'i jesosy eo tamin'ny voalohany ianao akalainao daholo za tena hoe tsy miraraha ianao tsy miraraha nay mihitsiny ianao fa na mpiara-manompo rehefa lasa ny mpiara-manompo any dia any dia tsy hita fa za foana misaritra an'ireo zaza ireo tena ohatra ny hoe lasa ohatran'izany ny fomba fijerinao dia nefany tena hoe akalainao daholo izay olona rehetrarehetrarehetra tsy mitondra vahaolana ho an'ilay izy fa zao tena hoe tena voninahitra ho an'i jesosy fa rehefa nanomboka nangetaheta ny ova dia ohatra ny hoe jesosy mandamina ny zavatra rehetrarehetra tsy mila mitaraina tamin'ny papa koa dia papa mahay voix audible miteny aminazy hoe ianao manao an'izao ianao manao an'izao ianao manao an'izao manao an'izao dia tena hoe voninahitra ho an'i jesosy dia tena hoe zavatra anankiray izy tena ohatra ny hoe izy ilay zanaky ny famoronana moa efa fantatra reo rehetrarehetra dia tsy ohatra ny hoe tsy taloha izy tamin'ny vao hoe nanao zanaky ny famoronana dia manao texte foana isan'andro fa tena hoe tsy haiko hoe tonjobily ve ty fa gaga be avy eo tena gaga be miditra studio aty izay ambaka ny valeria aty amin'ny rimika tena hoe jesosy tena voninahitra ho anao fa tena manova ianao sady mamangy ianao zany fa verina ny zanaky ny famoronana dia tena hoe voninahitra ho an'i jesosy dia mbola tsy izay koa fa mbola misy ny fanoteliny eo amin'ny asa tena hoe te hiteny amintsika hoe tena feno reto ny fampianarana eto amintsika tadidiko tamin'nisy taona tantara kely nisy taona tamin'ilay mbola isaka sabotsy sika ny sekoly tany Amboditsiry dia manangana izay nefa amin'io tena hoe tsy tena hoe possible manangana zavatra amin'ny tsy misy ny tsenanay tena hoe tsy manana ninina banky efa fosafosain'ny olona eo am-pavillon zay hoe banky reo banky ohatr'izany dia manomboka ohatra ny hoe manangana ianao izay zavatra kelikely natsanganao dia mindram-bola ohatra ny hoe mindram-bola zany dia tantaraiko kely koa io tsenana io tsy nanao dimy hatramin'izay fa nanomboka hoe tena hoe napetraka tamin'i jesosy dia ndao hanao dimy amin'izay rangahy dia rehefa nanomboka nanao dimy dia nanao dimy dia avy eo aloha manangana ohatra hoe zavatra kelikely tsy hoe mamina million fa kelikely dia tena hoe nanomboka nitahian'Andriamanitra dia ny zavatra anankiray tsikaritra tena hoe mila manao marina tsika eo amin'ny asa misy taona izay tena ohatra ny hoe alefany devoly ny fakapanao hoe mitondra entana halatra ilay olona any dia hoentiny eo aminao ilay izy tena hoe mora be tena misy fahafana hoe possible ny andafosanao anazy lava fa tena tsy mividy izay rehefa vao resaka halatra dia na ohatra hoe any amin'ny fournisseur raha misy ilay ohatra ilay mpiasa zany tonga dia miteny hoe io tonga dia alaivo ny entana dia vola kely fotsiny ny alohanareo dia fampisasantsika fa tonga dia hoe izay tsy manao an'izany fa izay vidy ny vidiny
vidiny dia aloha foana izay vidiny dia ny anankiray koa eo amin'ilay hitanareo ohatra ny hoe mahita fity ianao dia misy olona toa dia mametana anao ilay olona dia efa misy contrat hoe aloha ny volan'olona dia tena miteny amintsika hoe rehefa misy manome ohatran'izany dia tena aloha avy ny volan'olona dia tena hoe mahita fity dia mandoa volan'olona sy ohatran'izany fa tena teny amintsika hoe voninahitra ho an' Jesosy fa tena hoe tamin'iny taona mbola mifaraparana fotsiny iny taona 2023 iny fa tena hoe manao zavatra tsy takatry ny sainy Jesosy tena hoe tsy mbola nahita an'izany ana izay sy sandroko lahy moa miara-mivarotra eo Analakely tena hoe le olona tsy hitanao intsony izay raisana le olona miady hoe amin'ny folo sy fevana izay vao misokatra sy ohatran'izany fa le olona miady satria moa izany tsika eto mandray dia tena efa igagany olona mihitsy izay hoe amin'ny folo sy fevana ve vao hisokatra ny olona reto mifoha amin'ny fito maraina tsy vakilaofiko nareo amin'ny folo sy fevana misokatra izany izay amin'ny 12 sasany vao tena tafivelatra ny entanay fa tena voninahitra ho an' Jesosy milahatra olona io mbola tsy miravisika milahatra olona io amin'ny tsenanay eo dia miteny le olona hoe reo olona amin'ny folo sy fevana tsy aloanareo mandeha ety miteny daholo izany le mandio satria mitovitovy le entana mity tena efa eto mihitsy ny andehananay dia tena hoe tsy araka tena hoe tonga amin'ilay hoe tsy araka izany amin'ny folo sy fevana miraveto izany izay tena hoe mandra-patonga ny amin'ny telo mbola tsy afaka misakafo fa tena hoe mandray olona tsy mijanona tena hoe voninahitra Jesosy dia mandefa olona Jesosy hiara-iasa aminao olona tonga avany olona vao mieritreritra fotsiny izay hoe tokony hanao an'izao tsika dia tonga dia alefan'i Jesosy olona any nareo sao dia misy mitady olona anao an'izao dia tokony hanao an'izao tsika dia tonga dia mandeha dia directive eto tena hoe sekolim-panambinana tena misaotra manokana amin'ny pasteur Zao fa tena hoe izay teny rehetrarehetra manangana zavatra dia tonga izay dia manangana zavatra ninnininy eo manaova zava-baovao dia lasa izay manao zava-baovao asianay an'izany ny publicationay izay teny rehetrarehetra eto izany tsisy raha tenay mihitsy ny hoe manaova an'izao indray dia tonga dia ataonay iny manaova an'izao indray dia ataonay iny tsy mila tezitra amin'ny client dia indraindray moa izany izay ilay ohatra hoe te client mampatezitra dia io ary le tsy mila tezitra amin'ny client ohatrany hoe misy zavatra atao fa tena feno reto eto tsika tsy te hanao pratika fotsiny mahatonga lisy sy mitranga fa ty tena tonjobily ty tena hita zavatra tsika dia izay fotsiny moa ny afatry ny zandriko hoe tena mbola fanotronana aloha reny hitantsika reny hoe le tsy maharaka izany fa ny client miady hoe alora ngamba izay aloha ny andeha voalohany dia aveo nareo manaraka fa tsy izany tonjobily izany ozy izy ireo manodidina antsika ireo tena hiaiky amin'izay kay misy dikany tsy hidiran'ireto amin'ny folo sy fevana dia hanaraka antsika amin'ny tranopokon'olona dia voninahitra ho an' Jesosy. Alleluia. Le taty voalohany teo mpamonjy sekoly tsy tapaka sekoly mihitsy izy amin'izao dia le taty faharoa teo tonga foana isaky ny sabotsy maraina izay any fa tonga foana azonareo ny tiako lazaina ndaotsika hitsangana ndaotsika hisaotra an' Jesosy saotra an' Jesosy tsika fa nanasitrana aretina nandritra ny 12 volana Jesosy saotra an' Jesosy tsika fa tsy no amafisin'Andriamanitra ny fotsika fa mbola afaka mibebaka tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena hoe mibebaka ary mahareny eo am-pon'Andriamanitra saotra an' Jesosy tsika fa misisika foana Andriamanitra mba hitantsika ho tanteraka saotra an' Jesosy tsika fa tokantrano sitrana rehefa tsy niandro ny fiovan'ny hafa fa nanaiky nanova toe-po sy nanana fieritreretana madio izany hoe ny fifantohan'Andriamanitra dia eo aminao saotra an'Andriamanitra koa tsika satria ireo teny rehetra izay apetraka Andriamanitra eny ambava amin'ny mpanompony dia natao hankatoavina dia rehefa mankatoa tsika dia misitraka vokatra mifanaraka amin'ny teny dia saotra an' Jesosy tsika ny amin'ny fisian'ny papa ny amin'ny fisian'ny mama izay voatonona teo pasteur Zao ary pasteur Njifa. Alleluia. Azandrato ny tananao dia ndaotsika aloha hisaotra an' Jesosy raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay misaotra Jesosy fa aretina rehefa zazakely mikohaka dia vadika torana sy mangana fa nysitranonao izany misaotra Jesosy fa tsy no hamafisinao tahaka amin'ny Farao ny toe-ponay fa mbola avelanao izay miova avelanao izay mibebaka ary mahareny ao am-ponao fa ianao dia malahelo koa ny amin'ny fiodinana ataonay ary malahelo ianao rehefa mahita anay malahelo misaotra Jesosy fa misisika foana ianao
mba hitanay ho tanteraka sy hiova. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana tokantrano izay nataonao teo amin'ny tokantrano Tatirody sy Datomaefa. Misaotra Jesosy fa rehefa tsy miandry ny fiovan'ny hafa izay fa manadio fieritreretana, rehefa izay manaiky hiova dia mety ny zavatra rehetrarehetra satria ny fifantohanao dia aty aminay. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay alefanao isan'andro ao anaty sekoly latsinainy talata larobia. Misaotra ny amin'ny teny alefanao eto amin'ity toerana ity fa ireny Jesosy miantoka ny fahombiazanay rehefa mankatoa amin'ny antsipiriany reny teny reny izay. Ary misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ireo mpanomponao alefanao eto amin'ny asa fanompona. Misaotra manokana ny amin'ny andefasanao amin'ny papa sy mama. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay apetraka ao eny ambavan'ny pasteur Jao. Ary misaotra ny amin'ny teny izay apetraka ao eny ambavan'ny pasteur Njiva izay mampahery anay foana tsy reraka mihitsy. Tafioery izy ireo Jesosy omeo fahendrena mandrakariva izy ireo ary ianao iresaka amin'ny mandrakariva Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy averinany aminao ny tera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao hitehaka mafan' Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra. Raha misy tokana ho miamboninahitra, raha misy ny anankiray ankalazaina mandrakizay, dia ilay tokana mitoetra amin'ny seza fiandrianana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Izy niaritra teo amin'ny toerantsika. Izy niaritra noho ny fahotantsika. Nanaiky ho faty izy, nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Maty tamin'ny andro fahatelo. Nitsangana tamin'ny maty izy taorian'izay. Ary nasehon'Andriamanitra ray ho retany ren-danitra fa ny anarany natao hoe keny lohalika rehetra. Tsy maintsy ho forotra ny lohalika rehetra rehefa tononona ny anarany. Ary ny lela rehetra tsy raisina ny fiderany raha tsy amin'izany anarany zany. Ary andro ny arivo zany anarany zany ndray ary antsika. Izy ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zavatra angatantsika amin'ny Jesosy androany. Ty foko ty Jesosy mba hovay anana ny toetranao. Fa raha tonga ny andro izaho toetra ny finoko ianao amin'ny fotoana anankiray dia ahita ny fijoroako ianao. Satria izay rehetra manaraka anao dia tsy maintsy manombo ny nofony sy ny faniriany mba ny filany rehetra eo amin'ny hazo fijaliana. Vitsoranao izay mba hifankahita amin'ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Raha ho tonga ny andro ka ilaina ny aiko amonjena ny jajamety tsy usany saiko kanany foko tsy ananako ny toetranao maina norotra namotia voa
anomana tsara ny foko hiatrika ny fiverenanao amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Zavatra rainao andrasanao amiko ny hovotsy teto an-tany mba ho maivana ahita ny fahatsaranao rehetra. Hotrony a Jesosy, ampahitao ny fahatsaranao rehetra. Ianao ny ilaiko, ianao ny fandriako, ianao ny etaetako rehetra. Mitenena fa mihaino anao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Andaontsika ity an-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Maniry anao ahazo toerana. Amen. Zavatra anankiray ny angatan'Andriamanitra amintsika ary izay no afatra andao ny hariva. Miaina toy ny mpivahiny. Miaina toy ny mpivahiny eto an-tany. Rehefa zay mihitsy ny attitude antsika, tena mahatsapitsika hoe mpivahiny eto an-tany, dia mety be io ara-pananao io. Tonga dia mety ho azy io ara-pananao io. Vahintsika eto fa tsy eto ny fanaperana. Tsy tia tany ity ny fanaperana. Ary izany mahatonga ny Baiboly milaza fa ny fiainana kristianina dia toy ny olona anankiray mandeha voyage. Tonga eo amin'ny toerana anankiray izy dia manam-pahatsapana ho toy ny étranger foana eo amin'izay toerana misy azy. Ianao zao eto Madagasikara ohatra mieritreritra hoe tompon-tany. Fa Andriamanitra tia metraka hoe ianao vahiny. Midika izany fa na eto Madagasikara azy ianao dia tokony hanana fahatsapana ao anatinao fa tsy mponina eto izany ianao. Ndao aporofoka izay teny toriko izay ara-Baiboly. Ianao dia olona niainga avy tany amandrakizay lasa. Andriamanitra naniraka anao ao an-kibony eny ho amin'ny tanjona sy iraka manokana ilany ianao eto amin'ity tany ity. Rehefa tapitra ny fepotona eto an-tany dia miala eto ianao mandroso makany amin'ny mandrakizay. Fony tao amin'ny mandrakizay lasa sika ka noentin'Andriamanitra tao an-kibony eny. Zay ilay lazaiko teto. Dia toerana kely nisy antsika nandritra ny 9 volana ihany ny toerantsika ao. Rehefa tapitra ny 9 volana ka mbola miazoazo mijanonao ianao dia provokena ny ilanao satria mety animba ny fiainan'ny olona izay efa misy eto an-tany ny fisianao ao am-boaka. Ary rehefa mivoaka tao ianao dia toerana malalaka lavitra nomen'Andriamanitra anao fa tsy mitovy amin'ilay tao am-boaka. Ary tsy te hiverinao am-boaka intsony izay mivoaka tao an-kibony eny satria mahita an'ilay karazam-piainana tsara kokoa no ilay tao. Ary zavatra mahavariana, izay toerana ilanao dia tsy tsaroanao intsony. Nala avy any mandrakizay tao am-boaka, tsy natsara amin'izay tany amandrakizay. Avy ao am-boaka ianao tonga eto an-tany dia mba te hametra-panontaniana ary izay moa fanontaniana napetraka hoe firy aminareo no afaka mba hijoro vavolombelona ety ny fiainany tao am-boaka fa tsisy naray azy. Satria toerana lalovana tsy natao hotsarovana ilay tao am-boaka nivoahana. Ary ohatr'izay koa rehefa miala eto ianao ho any amin'ny mandrakizay dia tsy hotsaroanao intsony izay nofinofo rehetra. Izay ny mahatonga ny ranomasinao vao manomboka mitsenanao eny amin'ny raman'landry Jesosy dia ho fafahany ny ranomaso rehetra eny amin'ny tava ary tsisy alahelo intsony. Ndao ity an-tanana mafy be ho an'ny Tompo. Ozy izy tamin'ny Jeremia toko voalohany 5. Jeremia fony ianao mbola tsy nitorotoroana tao an-kibony eny nefa fantatra. Tao vakitsika mihitsy. Atry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tao an-kibony efa fantatra. Ary atry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy nitendreko ho mpaminano amin'ny firenena. Dia Jesosy miteny ao amin'ny Jona toko 7:10 indray. Teny Jesosy malala eo ozy izy. Ao amin'ny Jona toko 7:10 ka hatramin'ny 9:7. Ozy izy tamin'ny mpianany. Zao aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ny kristianina rehetra dia mila mahafantatra tsara sy tonga saina fa isika dia hiala eto indray androany. Ary mananantoko tsika fa rehefa tonga izay fotoana izay dia hisy pitseny sika ho any aminy. Ary ny fiainana eto ambonin'ity tany ity dia ohatra ny mandeha voyage ianao fa tsy fanaperana eto an-tany. Fantatrareo matoa-tsika miala eto dia misy pitsena ny dikan'izay le mitsenantsika ho ao an-trano. Jesosy eto ny teny hoe any amin'izay hitoerako ny toeranareo koa. Izay le fampakarabaty.
misokatra ho amin'ny fampakarana ny fialantsika eto ambonin'ny tany, ho amin'ny fampidirana antsika ao an-tranony ray ao amin'ilay toerana misy an' Jesosy. Ao an-tranony ray kosa izy, zay lazainy, misy toerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa handeha aho izy ary ny antony andianako amboatra fitoerana ho anareo. Ka zao le izy, Jesosy teteny, raha fandalovana fa tsy fanaperana ny eto ambonin'ny tany dia mila fantatry ny kristianina amin'ny mahavahiny sy mpivahiny azy eto tany hozy Jesosy, fa tsy aveto itsika. Tsika tsy aveto tany, fa mpandalo eto tany tsika. Jona 7:10. Jona 7:10 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Hozy Jesosy rehefa mivavaka izy talohan'ny elany, efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo zao izy satria tsy naman'izao tontolo zao na koa tsy avy amin'izao tontolo zao tahaka tsy naman'izao tontolo zao na koa tsy avy amin'izao tontolo zao tahaka tsy avy amin'izao tontolo zao. Za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Zany hoe zao tontolo zao feno faharatsiana, fa Jesosy efa mivavaka mialohan'ny elany mba hahatonga antsika tsy hiaina tahaka ny fiainam-paharatsiana hita eto amin'izao tontolo zao. Teo Jesosy 9:20. Tsy naman'izao tontolo zao izy, na hoe tsy avy amin'izao tontolo zao izy tahaka tsy naman'izao tontolo zao, na koa raha adika tahaka tsy avy amin'izao tontolo zao. Teo izy manamasina azy amin'ny 9:7 ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ny ditsika eto tany dia tahaka ny zanak'Israely, ohatran'ilay endrika fanoharana ny amin'ny zavatra ho avy, ny tandidony zavatra ho avy dia ny famonjena ny tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Moïse mpanompony. Dia hitantsika tsara ny zavatra nitranga. Zanak'Israely ho an'ny Kanana tsy mba nanana toerana fixe zany izy, fa mifindrafindra lasy mandrapatonga azy ho an'ny Kanana. Noho izany ny zavatra tena takian'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika dia zao: ninona zava-tsoa rehetra nananao eto ambonin'ny tany ka omen'Andriamanitra anao dia manana fomba fisainana foana ao anatinao hoe mpindrany ianao fa tsy tompony, mba hahatonga ny fonao tsy hifikitra amin'ny zavatry ny tany, zay sakana hahatonga anao tsy tena anana famotsorana ao anatinao. Misy famotsorana takian'Andriamanitra ao anatinao, hiaina tahaka ampon'ny lanitra eto an-tany. Zao aloha zany ny zavatra tiako zaraina. Zareo rehefa mandeha voyage lava, rehefa sy vahiny lava ny zanak'Israely, dia ohatr'izay koa tsika kristianina, tsy fanaperina ho tsika ny tany fa fandalovana ny tany. Ka na mety na tsy mety ny eto tany dia tiako ho fantatrao fa manana mandrakizay heveriny sika. Dia ilay toerana ao amin'ray nomaniny Jesosy antsika hatrizay rehefa tapitra ny séjour-tsika eto ambonin'ny tany. Ka ny kristianina dia vahiny sy mpivahiny eto an-tany ianao. Ny kristianina dia mila miaina ao anatin'ny fiainana tsy voasarinkotry ny vesatra eto an-tany, tsy voasarinkotry ny vesatra eto an-tany sy zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ohatra, rehefa manao voyage ianao ka andeha lavitra dia indraindray ianao mitondra entana tsy ilaina. Asonareo ny tratran'izany, fa zay rehefa mandeha dia misy fotoana tafatondra entana tsy ilaina. Dia zao le izy, misy ny lanja sy fetra tena ilaina rehefa tonga eny amin'ny aéroport ianao. Tsy maintsy tsy mahazo ataony mihoatra ny 23 kilo isaky ny bagage, anankiroa ihany ho an'olona anankiray. Dia indraindray izy io mihoatra kely tsy dia mampaninona ny zareo. Fa rehefa tonga eny ianao ka sendra lany pile le fandanjana ho any an-trano, dia rehefa tonga eny amin'ny aéroport ianao dia lanjaina ilay dia misy mahatratra 24 tampoka na 25, dia tsy maintsy sokafana eo amason'olona. Iny ihany tena tsy tiako indrindra, satria tsy maintsy ampifamenona zany le lanja alohan'ny andana dia misavoritako amin'ny aéroport ao ianao, satria tsy tafiditra mihitsy le izy rehefa mihoatra an'zay tokony lanja sy kilao takin'le compagnie. Fantatro nefa hoe maninona ny feranao 23 kilo fois 2 isan'olona, satria raha mavesatra loatra koa ny roplan iny dia risque ny fanidinana eny ambony. Noho izany tsy maintsy strict ry zareo mametraka an'le norme mba hahafahan'ny sidina mahazo aina tsara ianao any anaty roplan ary tsy misy risque ny voyagenao. Dia zao le izy, mila mianatra ny kristianina mijery ianao hoe inona reo vesatra rehetra tokony ilanao mialohan'ny fotoana hampakarana anao.
lasa mameno bagazy amin'ny zavatra tsy ilainao. Ary anisan'ny zavatra mila hoentina mambavaka. Rehefa mandeha tsika no hoe mba ho zavatra tena ilaina no entina. Mila faharetana be leo amin'ny aéroport amin'ilay fikarakarana momba an'izay poalina zay njoroko vavolombelona teo zay. Satria tsy maintsy misy foana le mihoatra. Tsy maintsy misy le ampifamenoana. Nefa tadio misy zavatra tsy tianao hajanona. Fa rehefa tena tsy maintsy dia tsy maintsy hajanona na sarobidy aminao azy. Satria amin'ny fotoana hidiny io valizy io dia makambena misavoritaka mitady an'ilay lakile be dia be ambahana azy aza. Ary io ny zavatra tiako zaraina androany. Rehefa hiala eto an-tany ianao dia misy norme. Mila mandeha voyage ianao maivana miala eto. Inona moa le maivana? Ianao rehefa tsy misy entana tonga dia mpidiriny zareo rapida be tsisy problema mihitsy. Tonga dia mandeha tsisy raorao. Ianao toka aloha anaty roplanina dia ianao mivoaka aloha any amin'ny arrivé. Satria tsy dia misy entana loatra, tsy miandry entana. Fa tonga dia bagage amain fotsiny dia lasa. Vetivety kely. Zany hoe arakaraka na mahamaivana anao no mahatsotra ny fomba hidiranao ao anatin'ilay roplanina rehefa andehanao. Teteny amintsika fa na anao aza ny avion dia tsy mahazo mitondra entana mihoatra ianao fa takin'ilay sidina mihitsy ny ahamaivana anao. Zany mahatonga antsika kristianina tsy mahazo manao izay tiantsika eo amin'ny nofo. Satria miomantsika eo amin'ny sidina tsy misy vesatra amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Amin'ny fotoam-pampakarana io izay no mahatonga an'i Jesosy milaza. Tandremo izy izy tandremo izy Jesosy. Boky Korintiana voalohany toko fahaenina ny fanamasin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly dia nilaza sy nanindry tsara manomboka amin'ny andiny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Manontosina ny fitsangatsangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelany tena ihany fa ny mpitsangatsanga kosa dia manota miantra amin'ny tenany. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny teninareo dia tempolo ny fanamasina izay ao anatinareo sady azonareo avy amin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo andiny faharoapolo fa olom-bovidy ianareo ko dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Mila manaisitra ireo vesatra tsy ilaintsika fa sakana tsy mampety ny fampakarany antsika. Satria Jesosy ny natongavany eto ambonin'ny tany dia hanomana antsika ho amin'ny fotoam-pampakarany io. Zay no natonga azy nividy antsika tamin'ny vidiny lafo dia ny rano sarobidy mba hahafahany mandio antsika ho vatana hatrany fanahy hitoeran'Andriamanitra. Tsy antsika intsony fa azy. Tsika an Jesosy ary Jesosy atsika. Misy zavatra efa tsy tokony ho anao intsony. Misy zavatra tsy natao anao fa aza atao vesatra. Ny Baiboly dia milaza sy maneho mazava amintsika ireo zavatra tokony ho entinao sy ny zavatra tokony ho vitsoranao mandritry ny voyage amin'ny fotoam-pampakarany. Amin'ny fivahiniananao eto ambonin'ny tany mila maivana ianao fa tsisy vesatra. Ary ny Baiboly tsy miteny hoe ireo zavatra tokony ho entina ihany fa izay zavatra tokony ho avela ihany koa. Ny voyage rehetra dia mitaky ireo entana tsy maintsy hoentina. Misy zavatra tsy maintsy hoentinao ary misy zavatra tsy azonao hoentina. Ny antony, ireo entan'ireo no hamaritra hoe hoaiza ianao. Misy entana tsy maintsy hoentinao satria io no hamaritra hoe hoaiza ianao. Io no hamantarana fa miomana ianao any amin'izay toerana alehanao manaraka. Ohatra, raha ho any Rosia ianao aminatina ririnina dia fantatrao fa mangatsika be any. Miala eto Madagasikara ianao mety mafana be, mifanohatra amin'ny any ny toetany. Ianao mety milingilingy amina t-shirt kely. Fa rehefa hiomana ianao any Rosia, tsy maintsy manao bonnet, tsy maintsy manao akanjo mafana be. Dia ilay olona zany oprimanetany ianao dia eritreretiny hoe mistyle na mizesta fa tahoinina koa ga. Satria mamay be ilay toerana ialanao eto. Ny cache-nez tonga dia hoentinao. Nareo ve maninona 34 degré anie zao e. Feno an'ireo zavatra akanjo mafan'ireo ny entanao satria mitaky an'izany ilay toerana hivahiniananao any amin'izay toerana, any amin'izay destination atongavanao sy hitsenanao any. Mety omeanao ny olona mijerinao mpampimanetana satria mitoetra amin'ny tany mafana izy. Fa ianao mahalala am-ponao fa tsy maintsy miomana ianao satria tsy maintsy hoany amin'ilay toerana tsy voatery hitovy amin'ilay toerana ianganao ny toerana hivatananao. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy tonga saina dia ny aty ambony tany. Io fiomanana io dia mahatonga anao miaina mifanohatra amin'izay tontolo ianganao. Satria toetra eto an-tany ohatra ny mafana be ny faharatsiana, mafana be ny fiatsaram-belatsia, mafana be ny fialonana, mafana be ny fankahalana, mafana be ny tsy famelan-keloka, mafana.
ianao meloha amin'ny fotoana iainganao dia tsy maintsy esoronao daholo ireo vesatra rehetrarehetra ireo satria fantatrao fa ny fitafiana tokana ilaina rehefa ho avy ny fotoam-pampakarana dia hitafio Jesosy Kristy ary aza mianofo atateraka ny filany tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Zay ilay fiomanana tao mifanohitra amin'ny fanaon'ny hafa. Ianao manatanjona misaina meloha izay hivatananao rapitso. Eto an-tanjantsika mila misaina meloha izay hivatanantsika rahatrizay. Ianao malala hoe ho aiza ianao dia manomana meloha dia alohan'ny andehananao zany melohan'ny andehananao dia efa miomana ianao. Raha misy zany namanao miaraka aminao tsy tena hoe hitanao ny entana hoe izy andeha hiaraka aminao dia jerenao hoe tergalina manify mameno ny valiziny t-shirt zay mameno ny bagaziny dia mamitany teny ianao hoe tonga saina tsara avy ianao hoe ho aiza isika satria ny zavatra miandry any amin'le arrivé atsika no mitsena any no izany tsy normal amin'ny fahitanao azy mitondra lamba ohatry ny ainan'ny olona any amin'le toerana ianganao. Hitanareo amin'izay le izy ohatry ny voyage ny fiainan'ny kristianina ohatry ny olona andeha lavitra ianao dia tsika tsy vahiny eto tsy miraikitra eto izany ny fotsika satria tsika manana fanantenana fa tsy tia tany ity ny fanaperana fa manana lanitsika manana ao an-tranony ray tsika ary Jesosy efa nampanantena ny antony andanako meloha anomana toeranao anao tsisy Andriamanitra ny teny an'izany na hindoisme na boudisme na islamisme tsisy hoe any akoatra izany manome antoka ny fiainana orian'ny fahafatesana. Jesosy rery no antoka ny laza melohan'ny akarany fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny lalany tsy naniraka mpaminany izy hilazany any an-danitra fa izy mihitsy nidina nanambarany terany ary nylaza fa ny antony nahatongavany apakatratsika zanany amin'ny alalan'ny finoatsika ny anarany sy fandraisantsika amin'ny famonjeny. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao manana fanantenana fa tsy eto ny fiavianao manana toerana ao amin'ny ray Jesosy ho manana ho an'ny zanany rehetra raha ianao zay olon'izay dia tiako ianao itehan-tanana mafy be ho an'i Jesosy. Rehefa jerena ny sac de voyage ny zanak'Andriamanitra rehetra dia misy entana tsy maintsy hitovizana izy rehetra ao anatiny. Raha vao destination ray ny tanjona dia tsy maintsy mitovy misy endrika hitovizan'izay bagazy rehetra ao anatin'le bagazy hoentina. Tsy maintsy misy akanjo mafana ao, tsy maintsy misy. Ho antsika ihany koa misy hitovizana. Ino ny hitovizana? Fahadiova-po. Za indray hozy izy taterojo. Tsy maintsy misy fahadiova-po ao satria izay tsy mahadiova-po tsy hitan'Andriamanitra. Tsy maintsy misy fahamasinam-piainana satria izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitan'ny tompo. Feno Galatianina toko 5:22 ka 7:20 vokatry ny fanahy ao anaty bagazinao. Mekohatritsika tonga tany Frantsa ohatra nisy fotoana dia nisy lamba anankiray izay efa nilazaiko fa mba hoe anaovako rehefa hitory-teny dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo mpapirinetana mahay fa lamba hafa somatsara ny tonga tany. Rehefa tonga amin'ny fotoana anaovako an'ilay lamba alohan'ny fotoana andehanako mitory-teny jereko ny couleur an'ilay lamba nilazaiko hoe izao ny lokony ay pijamaly izy. Tandre misaotra hatran'izany amin'ny fotoana ionanao amin'i Jesosy mitondra entana tsy tokony ho entina satria amin'ilay fotoam-pampakarana mihitsy ny présent ianao fa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra tokony hiainanao amin'ilay toerana ilay vokatra sy ilay bagazy hoentinao miatrika an'i Jesosy. Hebreo 12:12. Hebreo 12:12. Alleluia. 12:12. Ko amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Enoy ko amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika izay mitambesatra amintsika dia nasiany hoe mba miniota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana sy filokanana napetraka eo anoloantsika izao
mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy zay maharitra ny azo fijaliana fa tsy mba nitandro enatra mba hazahoany fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Io zany miresaka momba an' Jesosy. Jereo fa miteny baiboly eto hoe manaisitra zay rehetra mitambesatra fardeau izy amin'ny teny frantsay mba miota, zany hoe raha diky misy le mitambesatra eto fa tsy ota le izy. Misy zavatra mitambesatra fa ny ota ao anatin'ny vesatra. Fa le zavatra mitambesatra lazainy baiboly eto satria navahany tsara ny am'ireo zavatra mitambesatra ozy izy mba amin'ny ota. Hafa ny fahotana tokony esorina fa ozy koa izy misy zavatra mitambesatra tokony elana. Ianao zany alohan'ny miainga dia misy karazana entana tsy ota le izy fa mitambesatra tokony elanao. Misy ny vesatra ny ota fa misy ny mitambesatra fa tsy ota. Amin'ny Hebreo 1:10 ny 7:10. Hebreo 1:10 ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy ireo rehetra ireo miresaka mikasika momba ny eroan'ny finoana izy reo olona rehetra zay olon'ny finoana mahery vaika be tany amin'ny testamenta taloha ny Hebreo 1:10 fa ozy izy 7:10 reo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy ny lavitra eny izy ka ravoravo ny araba azy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny teto ambonin'ny tany izy. Fa izay milaza ny zavatra zany dia maneho marimarina fa mitady zay ho taniny izy. Inona ny tiany baiboly ho tenenina? Ny Hebreo dia miraza le olona atao hoe héros de la foi na koa olon'ny finoana miavaka. Ireo dia nampahitana ny zavatra ho avy lavitra ny amin'ny famonjena kanefa izy ireo dia mahalala ihany koa hoe mpandalo fa tsy ahita n'izay zavatra nolazain'Andriamanitra taminy. Hitanareo? Misy teny fikasana zany tsy ho anao fa ho an'ny taranaka. Fa Andriamanitra ohatrany tamin'ny andron'ny Abrahama ny teny meloha izay zavatra ho ataony amin'ny taranany. Dia reo olon'ny finoana ireo koa nampahitana ny zavatra ho avy aty aoriana. Tsy miaina ny fikasana ny men'Andriamanitra azy izy ny amin'izay zavatra nampahitan'Andriamanitra azy fa ho faty satria fantany fa vahiny sy mpivahiny ihany izy. Ka misy fotoan'Andriamanitra milaza sy mampahitantsika teny fikasana tsy ho anao fa ho an'ny taranakao. Rehefa miteny Andriamanitra hoe tahina ny taranakao dia ny dikan'izay voata izy. Fa maninona Andriamanitra no miteny meloha? Andriamanitra te hirasure anao fa miantoka ny taranakao izy fa aza manahy. Dia mahatonga Andriamanitra miteny an'izay dia zao reo teny fikasanao rehetrarehetra lazainy aminao reo dia tia ny isoranao na tsy ainanao azy satria ho ataony eo amin'ny taranakao le izy. Natsapa ry zareo fa mpivahiny ety ambony tany. Ohatra ny fahanambaran'ny Petera ihany koa. Petera 2:2 jereo Petera 2:2 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:12. Zao ny voalaza amin'ny baiboly ry malala mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny nareo fa adio ny filan'ny nofo. Reo zany le zavatra mitambesatra. Reo le entana tokony ahitsana. Fa adio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy reny. Tsy afaka mandroso ara-panahy ny olona miaina ao anaty filan'ny nofo. Jereo ny motivation anao fa zay ny mitambesatra mahatonga amin'ny fiainam-pahananao tsy mandroso satria misy vesatra ara-nofo miazona anao. 10:12. Ary eo ko ho tsara ny fitondran-tenanareo amin'ny jentilisa mba hakalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo dia izay hanendrikendreny anareo mpanao ratsy. Mafantatrareo ve fa miresaka amin'ny kristianina ny Petera eto mananatra mba hanomana tsara ny mpino amin'ny fotoam-pamangin'Andriamanitra. Ny teny Petera hoe rehefa nanao voyage dia mahaiza mifidy izay sakafo hohanina. Ny hoe hoaiza ianao dia mitaky fanomanana meloa mandrakariva. Hitanareo ty lesona ty tena lesona hitako be mihitsy fa ilaitsika mamantatra azy ary tonga antsika ahery eo am-panompoantsika an'Andriamanitra. Tsika mila olona disipliné, matanjaka tsara ny disiplinina. Satria manana objectif tsika mijery lavitra. Hoe hoaiza sika? Inona no ataontsika satria manana tanjony tsika ao anatin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ohatra rehefa manao voyage ianao ohatra tamin'izay le mandeha manao voyage mandeha lavitra dia misy fotoana elaela vao tonga any amin'ilay aire de repos, ohatran'ny hoe le toerana elanao amin'ilay sisin'ilay lalana any amin'ny autoroute, akanao aina kely isakafoananao. Dikan'izay raha mbola hitanao eny amina kilometra lavalava vao tonga any amin'izay toeran'izay dia aza manao voky be mialohan'ny fotoana elana na misotro rano loatra.
so porotra ny anaty autoroute ianao dia sady tsy afaka mijanona zany a fa dia zerany eo a vidiny zany hoe mila mahay mametendy ianao zany a melohan'ny fotoana satria azo antoka fa any amin'ny arriveny any amin'ny farany ianao a hihinana somatsara ihany noho zany a melohan'ny fotoana azahoanao antoka hoe eto no azo elana sasatra dia mila ianao a manamboatra ny programanao mamolavola tsara ao anatin'ny sainao sy ny fomam-pananao sy zay faindrena men'Andriamanitra anao hoe tsy sotrany be satria za moraporotra fa fantatro ny toebatanao dia ohatr'izay mihitsy le izy ny zavatra tian'Andriamanitra atao zany dia zao Andriamanitra eny an-dalana tsy tonga dia maika izy anatosaka amintsika ny zavatra ilaitsika rehetrarehetra eny an-dalana satria ndrao a omeny antsika ny zavatra rehetra dia tsy vita zay zavatra kininy amintsika ndao ny azavaiko sainao ny hoe tonga aloha daholo ny zavatra rehetra nylaiko ohatra hoe tamin'iza vao natsony Jesosy dia zavatra mba niriko zany tompo zao a raha omenao trano ka omenao fiara dia omenao an'izao tonga dia nompo anao be mihitsy azany daholo ny vavaky ny olona rehetra hoe raha ohatra ka tonga dia tahintsika za kosa aloha tiaretan'Andriamanitra nefa tonga ndray le fitahina vao may pozina izy tsy anao an'ilay izy akory rehefa adininy iny rehefa fa miainao anatin'ilay izy dia ndao ny eritreretintsika raha ohatra ka mbola fiainam-panahiko tamin'iza vao nanomboka nanompo an'Andriamanitra natosaka Andriamanitra ndray mandeha daholo ny zavatra rehetra satria tamin'izany a mbola zaza dia zao nety variana manao jeu ako a nanao vakansa matetika dia zao raha mahazo trano tsara tare dia malaina ny andeha mangolona ny ambanivohitra ao anaty trano falafa satria manomboka mametraka ny lanjany hoe fiainana confort ho ambony mihoatra lavitra no filazantsara hampanetry tena anambaran'izany amin'ny olona arak'izay antom-pisiana ilan'Andriamanitra nanjary valivotaka eto an-tany amin'izay a satria variana teto amin'izay tanolo hoe valivotaka tsika mpivahiny eto an-tany fa lasa mitovy amin'ilay olona miaina eto ambonin'ny tany tsika na zanak'Andriamanitra azy so fa efa voamboatra ianao vao tonga tsikelikely ny zavatra rehetra amin'izay tsy variana ianao satria ny zavatra rehetra dia azonon'Andriamanitra ao amin'ny tontolo-pahafenon'ny fitiavany sy ny fifandraisanao aminy ao a rehefa tsara ilay communionao amin'Andriamanitra tsy karazan'olona tonga dia mora mivily ianao na variana amin'izao tontolo izao lasa tsy tanjonao anao ny anana ny zavatra rehetra izay no ahalalana fa libra tsara ianao mpanompoana tsisy vesatra fa olona votsotra zay le atao hoe votsotra eo am-panompoana tsy zavatra ny tany miazona ny fonao ka tonga anao tsy hanatanteraka izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao zay zany ny fahatsapana voalohany fa olona votsotra ianao meko ohatra ianao sainao ne Jesosy ao am-boky Luka toko 4:17-20 dia vola ire naka fanahin Jesosy ary vonona ny anomehan Jesosy ny zavatra rehetra kanefa izy mbola tsy nanomboka ny ministerany akory mbola tsy nanomboka ministera Jesosy mbola tsy hitany devoly akory hoe inona ny zavatra vita ny zavatra hainy ny mahamesia anazy fa tonga dia nitambazany devoly hitanao reo tany reo fa natolotra daholo nyzao tontolo izao mekofa fotsiny tontolo fa meko anao reo fa zao ny zavatra nafinaritra tamin'i Jesosy tsy ozy izy Jesosy ao anaty fiaretako no isitrahako ny fankasitrahany raiko satria tsy ilaiko izao tontolo izao tsy ny eloava ny toe-panahy araka ny raiko noho izany Jesosy nanaiky hiaritra hatramin'ny azo fijaliana satria Jesosy nahita fahatsarana lavitra sy ambony no nihita maso mahatonga anao mbola manangy an'Andriamanitra amin'ny zavatra ilaina vo ino na miandro vavolombelona matanjaka vo tena mahatoky fa tsy miaina anaty fandrosoan'ny fiainam-panahy mendrika eo am-panompoana an'Andriamanitra dia satria mbola filoa ny fahatakaranao ny amandrak'izay zay homanin'Andriamanitra ao anao raha oharina amin'ity tany fandalovany ity fa tiako ho fantatra ao fa Jesosy nonokatra masontsika fa izy nitambazany Satana n'izao tontolo izao raha mekohaka fa Jesosy nahita fa ny fiankofana dia natao an'Andriamanitra rery fa tsy ny zavatra izao tontolo izao dia ozy izy Jesosy mahita Filipianina toko 4:1-10 Jesosy nahita toerana tsara lavitra noho izay fiankofana tadiavin'ny devoly amin'izao tontolo izao tontolo izao ny tiany devoly ampiankofana azy atonga azy ekohaka amin'ny Satana
fa Jesosy nyakohaka tamin'ny ray, Jesosy nisaotra ny ray, Jesosy Andriamanitra ny dikan'izay. Hoy Jesosy tsy misy mahazo voninahitra mihoatra noho izay omen'Andriamanitra azy. Ny dikan'izay amin'ny anarany androany satria navita ny aritra izy, no anarana ambony indrindra mihoatra noho ny anarana rehetra. Fa na ny an-danitra ny etỳ tany na ny ambanin'ny tany dia tsy maintsy mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy, ary amin'ny anaran'i Jesosy nideran'ny lela rehetra an'Andriamanitra ray, satria nisy ny aritra, nisy ny afo, nisy nanaiky omboana, nisy hitanareo najambainy Jesosy ny masony. Jenareo nona izy afaka ninana mofo, afaka novany vato mofo hoaniny satria nona izy afaka nyakohaka izy mba azahoany an'izao tontolo izao. Fa ny fony Jesosy ny motivation Jesosy ministera aloha nantsona anatanteraka ny asa famonjena, fa tsy nantsona hisitaka sy akafy an'izao tontolo izao. Tsy hoe ratsy ianao manana ny zavatra rehetra, fa aza velo voafatotry ny zavatra rehetra ny ao anatinao. Saranga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hoy Jesosy mandritra ny voyazeko eto ambonin'ny tany sy ny fivahinianako eto, dia tsy tambazana mofo aloha, fa mampavesatra ny lalako izany. Tsy manana tanjona loatra nisongadina amin'ny zavatra hita maso. Basainao ny raha nomeny Jesosy pale ohatra tsika, na ny zavatra rehetra nylainao tonga dia nomenanao daholo, afaka venao azoto itory-teny any ambany vohitra feno kongona, feno fotsy. Sainao raha ohatra ka tonga dia VIP be anao, satria vao tonga mpanompandeamanitra ianao ka nampiasainy tonga dia valo ny garde du corps. Maka audience vao mahazo anao, satria tsy olona tsotra tsony ianao dia manomboka inaccessible. Afaka tokony empita araka ny tokony izy ve ny filazao tsara. Zany mantomatonga an' Jesosy tsy maiky ny amaly ny etaetany nofo, fa mampijoro anao ara-panahy, satria misaina izy ny ahafahanao misitraka ny tsara rehetra ety amin'ny alalan'ny fandrosoanao ara-panahy aloha. Maniry mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany koa. Tsy tiananao ilay mpanan-karena voagejan'ny areny reny, tsy afaka mandroso amin'ny fahatanterahana na te ho tanteraka azy. Jesosy mantsy amin'izao laza izy eo boky marika, ndao ane jerentsika za aloha mihina fa ny teny tsisy clé mazaka antsika daoly. Amen sa tsy amen? Marika toko 5 ny andininy fa firy moa pasteur le hoe ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteran'ireo izay ny an-danitra. Firy le izy? Ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteran'ireo izay ny an-danitra. Marika toko 5 andininy, marika toko 5 salioka. Eny misy an'izay teny izay lazainy Jesosy hoe firy? Matthieu 5:48, oui. Matthieu 5:48 le izy. Oui. Hozy Jesosy comme zany ao koa tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ianareo izay ny an-danitra. Dia nisy mpanan-karena ny teny hoe fahatanterahana rehefa vitako ny didy 10. Matthieu toko 5:20 ndray jerentsika vetivety. Matthieu 19 ny andininy faha 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Hozy izy lehibe. Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka nga ianao, mandehana amin'ny dio fanananao rehetra ka omeo malahelo dia anarakitra ny an-danitra ianao ary avy anaraka. Fa noho nandre zany teny zany ilay zatovy dia niala tamin'ny alahelo satria nanana fananana be. Hitanareo? Izy nitandrina ny didy 10. Izy nahatoky tsy nijangajanga, tsy nangalatra, tsy nanimbasimba ny ray aman-dreny, tsy nanova tena olona. Vao hitan'i Jesosy izy hoe marina zany lazainao zany. Fa hozy Jesosy diso zavatra anankiray ianao. Inona zavatra anankiray diso? Tsy hoe izy manambe, fa izy voagejy amin'ny hareny izao fiainana izao. Zay mahatonga ny Jaona voalohany toko 2:4 ka hatramin'ny 5:20. Raha misy tia izao tontolo izao, dia tsy ao amin'izay olona izay ny fitiavany ray. Hitanareo ilay izy? Lasa ohatra ny hoe miraikitra amin'ny fananana le fo dia tsy afaka androso anaraka an'i Jesosy. Tsika zany rehefa hialeto amin'ity tany fivahinianana ity, atao vorenao sy hitan'Andriamanitra ao anatinao fa votsitra amin'izany ianao.
Tarangatsy marety eka ao n'Andriamanitra. Aloha antsika misafidy mba ho maivana tsara rehefa mandeha manao voyage aleto. Satria rehefa maivana ianao dia tsy misy risque ny avion. Rehefa maivana dia tsy taraiky ny fidirana. Rehefa iveriny Jesosy dia tadidio fa ny mpivahiny rehetra ody dia tsy enainy any amin'ny raha lanitra avokoa, ody ao an-trano. Ka tandremo sao mavesatra fa tsy tafakatreo. Na misy olona tena afaka manidina beza sy vopoahana korona 50 kilo fotsiny amin'ny tongony dia efa torogonim-bary roa fa tsy afaka misaotra izany eo. Dia hozy Jesosy, makanesa ty amiko. Ianareo rehetra miasa fantatra sy mavesatra entana. Fa no hanome anareo fitsarana. Ao vakitsika mihitsy ilay izy. Halleluja. Dia hozy izy. Zany eto ny ziokako ka menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Misy fardeau koa meny Jesosy. Fa ny fardeau-ny Jesosy maivana amin'ny teny frantsay. Eto zany Jesosy miantso izay rehetra hoe reraka sy miasa fatratra. Fa hozy izy omeko fitsarana. Dia hozy izy Jesosy. Jesosy tsy niteny hoe eto aty ny entanareo. Fa le miasa fatratra sy mavesatra entana nantsony Jesosy anantona azy. Tsy le entana ny tenen'i Jesosy. Makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra. Le olona miasa fatratra sy mavesatra entana masainy manantona anazy. Fa le olona nomeny fitsarana fa tsy hoe le entana akory no esoriny. Mifantoko amin'ny olona Andriamanitra fa tsy mifantoko amin'ny problème. Rangatsy marety eka ao n'Andriamanitra. Izay no mahatsara ny lanja ny fanamboarana anao ho ambony lavitra no sanda ny fampiasana anao. Tsy mifidy olona aloha, tsy mifidy olona ho afahana amgeja aloha Andriamanitra. Fa manangan'olona andresy ny geja rehetra izy. Ahoana ny fomba anaovan'Andriamanitra an'ilay izy. Hozy izy Jesosy omeko fitsarana aloha voalohany indrindra. Ka zao izy. Hozy izy Jesosy maivana ny ziokako. Hozy izy hoe mora ny ziokako. Mora le izy fa tsy sarotra. Ary maivana ny entako. Ka eto le hoe maivana ny entako. Ny vesatry ny toe-panaraka an'Andriamanitra no ilainao. Fa arakaraky ny androsoanao anaiky avesatra eo amin'le fanefenanao. Hitanareo le anao tefenana enao ne tsy te anetry teny zany rehefa zatra miavinavina. Dia tsy vitanao manetry tena. Miala ilany fotsiny ianao fa tsy vitanao zany eo. Aza be resaka eo. Aza manetry tena, za manetry tena. Sérieux. Dia ndikan'izay misy vesatra le izy. Zay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe maivana ny entako. Ny vesatry ny toe-panaraka an'Andriamanitra no ilaina fa io no manamaivana antsika rehefa iveriny Jesosy. Rehefa iverina zany Jesosy rehefa ao anatin'ny izy hoe eto ny ziokako ka mianara amiko. Dia ina le izy malemy fanahy sady tsy miavonam-po toe-panaraka an'Andriamanitra le izy. Dia hozy izy ahita fitsarana ao amin'ny fanahinao ianao. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Eo zany le révélation iangatsika. Jesosy tsy miteny hoe rehefa manantona ianareo dia tsy misy vesatra. Misy vesatra eo amin'ny fiainanao satria ianao manana andraikitra na responsabilité amin'ny ankonana, hitan'i Jesosy zany, amin'ny asa mandraharaha, fantatr' Jesosy zany, amin'ny ministera sy ny fanompoana, hitan'i Jesosy. Fa hoy Jesosy hoe raiso ny vesatra avy amiko, fa maivana io tsy mitovy amin'le vesatra hafa rehetra hoentinao. Maivana izy ny entako. Ka mila maivantsika miala amin'ny fanovantoetra amin'izay mahazatra tsara Kristy sitrapon'Andriamanitra tokony elana. Manaiky tondra ny vesatry ny famelan-keloka. Alléluia.
ianao le vesatry Jesosy dia manomboka votsitra ianao amin'le fototra miazonanao ao anatin'le olana atsapanao fa mavesatra le problème. Hitanareo le izy. Raha voaraintsika zany le vesatry Jesosy, inona le vesatry Jesosy? Malemy fanahy sady tsy miavina-po ahako. Toe-panaraka an'Andriamanitra. Ao anatin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsika ny miova fahatsapana ao anaty. Inona le fahatsapana ao anaty? Lasa mifaly ao anaty olana ianao satria zakain'le toe-panaraka an'Andriamanitra le fahatsapana, manova le fahatsapana ao anatinao. Tsy avesatra aminao le olana, fa iny le change de problème amin'izay. Raisinao mivesatra Jesosy mba hanafoanan'i Jesosy mivesatra ao. Ka tsika mila maivantsika miala eto. Midiky fa mila miomantsika ho amin'ny fotoam-pampakarana sy famonjenantsika, tsisy vesatry nofo intsony. Ho avy Jesosy ao anaty voyage, ary Jesosy milaza fefeny an-dalana izy hiver napakatra antsika. Misy ny arrivé eto ary io arrivé io eny amin'le toeram-pionana aminy eo amin'ny rahona lanitra. Zany hoe izy hitsenantsika eo amin'ny rahona lanitra ary tsika hiakatra eo amin'ny rahona lanitra eo aminy. Tongotsika ary izy koa eo ary ny rahona lanitra ny rendez-vous izy amin'ny Baiboly. Izy ny tonga isitona antsika eo eny aminy. Midiky mila maivana ianao miatika azy. Inona ny zavatra tokony hoentiko? Zavatra tokony hoentiko matahotra an'Andriamanitra teto an-tany. Miaina amin'ny sitrapony ahako. Niaritra fakam-panahy. Tsy nandray andreny karazana vesatra misy tololom-po, tsy famelan-keloka, fahatezerana. Mitovy amin'ny olona tsotra ihany ianao raha miaina tahaka izany satria tsy mba misaina anomana an'izany fotoana izany. Zao no izy, miala amin'izay zavatra tsy mety, amin'izay zavatra tsy araka an'Andriamanitra, dia manomboa amin'izay miaina amin'ny tontolo mety amin'Andriamanitra. Zany ny antony mahatonga antsika miaina ao anaty sekoly, anangana antsika ho kristianina mety amin'Andriamanitra. Ny voyage tsy hoe inona ny nesorina tao anatin'ny entana raha mihoatra, fa koa inona ny zavatra tsy maintsy hoentina. Satria rehefa andehanao ka hivoaka eo dia tsy maintsy skanena ny entanao. Ary rehefa skanena ny entanao mandalo skanera dia misy zavatra tsy tokony hoentina. Dia tadidio fa raha misy zavatra tsy tokony hoentinao hita ohatra ny hoe rongono ohatra. Dia sady tsy lasa ianao mandeha amin'ilay voyage fa tsisy antony tokony hivoanao ny entanao koa bloqué tsy tokony mandeha amin'izay tokony andehanany. Midiky fa ny fanamboarantsika ny toe-panaraka, ny toetra ao anatsika hifanaraka amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia lalana anankiray ambola volan'Andriamanitra antsika toy ny olona anankiray miomana ho amin'izany fotoam-pandehanana izany. Noho izany ny fahamasinanao tsy hoe miaina amin'ny fahadiovana fotsiny ianao, fa pakatoa amin'izay zavatra rehetra takian'Andriamanitra ihany koa. Misy zavatra mila tonga fiainanao fa tsy hoe tandremana fotsiny. Mila tia fahamarinana ianao. Mila tonga tianao le izy fa tsy hoe mbola miady ianao hoe marina sa tsy marina. Tokony tonga amin'ny fotoana anankiray ianao raha tambazana hoe tsolitra, dia ianao mijoro hoe tsy mety io. Fa tsy hoe rehefa bebe sahirana. Ataotra tsara ny tana izay mandrenahako. Zao reto ny hoe tia fahamarinana tena mahita fi mihitsy izy rehefa nandresy ny fahamarinana. Mianaritsika mamela heloka tsara. Mianaritsika mizara fitiavana tsara. Olona votsitra eo amin'ny nofo maivana eo am-panatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra no ilaina. Mba fantatrareo ve fa nisy ohatra ny olona ato efa nomeny Jesosy ary aokontsika tsy hodifanina mihitsy amin'izany tenim-pahamarina zany fa zany no izy. Zakaiosy zao navesatry ny fitiavam-bola, navesatry ny alatra, fitaka, soloky. Fa rehefa tonga tao aminy Jesosy, namangy ny Zakaiosy ndre mandeha, nihitsana daholo mivesatry Zakaiosy rehetra satria niova fo izy, nanao pratika izy teo Jesosy tonga dia niteny hoe zanak'i Abrahama izy zany afaka fanadinana ny dikany. Ka rehefa miresaka tsika mikasika hoe zanak'Andriamanitra, azafaly fotsiny hoe zanak'Andriamanitra ianao nefa ianao zanak'Andriamanitra amin'izay birao misy ianao, mbola ratsy lavitra n'olona gentily fa ianao mihitsy ny lohan'ny afera ao. Miala amin'izany! Ho avy Jesosy! Mila manomana amin'ny fotsikisika hijoro karazan'olona tia fahamarinana. Vavaksika mangataka, toano mitondra anay, ampio izy, mamea
voto fo dia raha vao mitena an'izany tenin'Andriamanitra zany dia ozindray ny olona hoe pro-rajoel tsisy idiran'izay mitondra eo zany fa zao ny izy tsy olona ny toanako fa tenin'Andriamanitra no iainako amin'ny fomba ahoana moa ny androso le firenena nefa ianao ara manozon'olona amin'ny fomba ahoana ny androson'le firenena nefa ianao tsy manomboka an'le izy akory eo amin'le birao misy ianao efa samy ratsy ihany dia hozy Jesosy hoe toy amin'izao tontolo izao tsy manomana ihany zany zay nefa tonga Jesosy ny teny amin'ny fotoana iverenany misy roa reto ao an-trano ny ray raisina ny ray tavela dia le tavela tonga dia fantatra hoe zao no mbola fanao ny hatramin'izao ao an-trano mety eo manahitra foana ianao mety eo mijoro foana ianao mety eo mampirisika foana ianao fa mety le olona eo akaiky ianao tsy mety maharaka tsara an'le zavatra tian'Andriamanitra hitondrana raha ohatra ka mbola misy vesatra na vesaranota dia ndika an'izay raha miteny an'izany Jesosy hoe misy roa eo am-pandriana ny ray ho raisina ny ray avela mila misaina fa tsisy fanambadiana ao anatin'io voyage io satria le tena tompombady apakatra ny tsirairay avy eny amin'ny raha hoalanitra amin'izay no miteny eto noho izany ny fiainam-panafaran'izay tsarindra ao amin'ny tokantrano mifampitantana ho any an-danitra ohatran'ny osea napakatra vehivavy-janga dia ozy izy hoe ho ampahalalako an' Jehova ianao tahaka ny Israely mafoa verina amin'Andriamanitra mijoroantsika ho an'i Jesosy Halleluja misy zavatra tsy maintsy ianarana tsy ny zavatra ny atao hoe mianatra dia manao pratika Zakaiosy zao vao tonga Jesosy tonga dia zao avy efatreny nalainy tamin'ny fanambakana satria nifetsen'le olona dikan'izay 4 fois zany mihoatra ny tokony hoverina araka ny lalàna tonga dia le lalàna mihitsy nampiariny dia ozy izy ny atsasaky ny fananako miako amin'ny malahelo zany hoe atsasaky ny pahefany zany sisa ny tao dia zao ny zavatra nitranga atsasaky ny apahefany sisa ny arenany dia eritrereto olona zatra mividy hena rokolao ndray mandeha lasa mividy hena atsasaky ny fefany avy niona tamin'i Jesosy ka ny olona miona amin'i Jesosy tsy hoe voataza zay satria vokialatra fa miaina ao anaty fahamarinana zay natsasaky ny fiafany aza no hoaninay zany ny atao hoe fitahiana Andriamanitra ny antony testa-pahamarinana ny eto ambonin'ny tany testa ra-pahamasinana ny eto ambonin'ny tany testa hitana ny tena zanak'Andriamanitra eto ambonin'ny tany zany mahatonga an' Jesosy nandehandeha tsy nahalala mihitsy izy hienatra sy teny ratsy opa ozona niditra tao amin'ny Zakaiosy na testa zany olona satria tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very tsy maintsy vita mission ary rehefa tonga tao izy inona le mission vita io tokoa le Zakaiosy fa niova fa fantatrao ve Satana tsy amelanao eo zany ambara-pandoanao varavety farandrindra ny antony raha voazaty ianao miaina ao anaty fahamarinana sarotra amin'ny olona tsy marina ny aina amin'ny fahamarinana ohatry ny tena enjana be ohatry ny reneraly dita miraikitra rery mihitsy ny alany eo amin'ny sezany hoe hifindrany amin'le camp marina zany satria nahoana misy zavatra efa nizaranao ampinanina ny sainao sy ny fihetranao be dia be ny olona fitahany fihetreretany eritreretinao dia zavatra eritreretiny dia marina aminy daholo satria izay mandresy lahatra anazy areti-tsainy zany mira tsabony ianao inona ozy izy tatirova teo eritreritra fiatretana madio fa inona koa ny tenen'i Jesosy lavomba fiatretana madio niditra amin'izay programma ny fiatretana madio dia inona zavatra nitranga nanomboka ny lamina niova amin'ny fiaina tokantranony fa raha mbola niziriziry izy tsy niova mihitsy ninninona ka ny fanovana ao amin'ny tokantrano eo amin'ny fiainana io manomboka aminao fa aza miandry ny hafa foana mandraisa fanapa-kevitra dia mijoro fa tsy maintsy tanteraka eto ny vavolombelona ary tsy anaiky tsika raha tsisy eo ny voninahitry'Andriamanitra Zakaiosy maivana Maria Magdalena mpijangajanga renim-baviny misy manko ny rain-dahany fa izy renim-baviny fa rehefa novany Jesosy tsy hitanao tsony taorian'ny feona Maria Magdalena tamin'i Jesosy hoe indro ndray Maria fa niaraka tamin'ny olona hafa tany indray satria nahoana raha ny zanaka reto manafaka dia afaka tokoa ka zao aleo anao tsy miona amin'ny pastera aleo anao tsy miona amin'ny le hoe le profeta na apôstoly miandana aloha miona amin'ny Jesosy manokana ny olona tena miona amin'ny Jesosy jereo daholo anaty baiboly fa tonga dia afaka daholo Petera rehefa nivain'i Jesosy tsy miverin-dalana tsony fa lasa maty martiora ny efa rany Jaona koa ohatra zany
ka ny olona tena kaiky an' Jesosy sy miona aminy misy fiainam-piovana. Iza ny olona tsy votsitra nefa nanana an'Andriamanitra samy zanak'Andriamanitra tao ihany. Halleluja. Halleluja. Azono ny feoko Andriamanitra. Amen. Iza le olona hitantsika tao anaty Baiboly tsy votsitra. Nanompo an'Andriamanitra tsy dimy makory nataony fa ny atsasaky ny fananany nentiny fa tsy tao anaty convention. Ny apôstôly rehetra sy ny mpino, ny mpianatra tondra ny hareny rehetra eo tongotry ny apôstôly. Izy mivady vita fiomanana avy eny an-trano. Chérie, alefa ny daholo ve ireo? Zao hoe misy alala ve moa fa 50 azontsika roa, 50 alefa dia amin'izay moana mana part d'action miaraka amin'ny mpianatra tsika, manana ny antsika manokana ihany koa. Tia kely. Netiny teo amin'ny Petera dia nitra le lehilahy. Dia tia ve io daholo ve ozy izy Petera? Ie, ozy izy Ananiasy. Ny karapoka dia maty mandainga amin'ny fanamasina. Avy any le vadiny tsy nahalala. Satria le mifanarana tany sarian'ny olona ombadika kely io le faty dia tsy mba nisy zay le tsy mba nisy info tsisy tondra vaovao taminy hoe vita ny Ramsey. Satria nandainga hony fa avy any. Io ve Ramatoa? Ie, io daholo. Teo koa nentina mivoaka. Mandeha manompy ihany fa tsy votsitra. Zavatra takian'Andriamanitra tsika tso-piainana. Afaka mitsotra amin'ny maro ianao dia miteny hoe zay ny zavatra misy dia zay. Ary tsy voatery hiteny koa ianao rehefa tsy te hiteny. Fa maninona mandainga. Ananiasy sy Safira. Ny anarany mba tsara ihany. Ohatry hoe izany voankazo mananasy zany tsara. Zany Safira zany vatosoa zany. Fa vita laingany nanovan'ilay izy zavatra tsy isy dikany. Geazy miaraka amin'ny lehilahin'Andriamanitra mahery vaika atao hoe Elise. Nefa misy zavatra tsy namotsy tsy votsitra tsara koa raha Geazy. Satria tediavin'o Geazy anadory. Le fananany namany efa boka. Zay lavin'Andriamanitra le fanatitra dia izy nikorira après an'le arena. Satria mbola tsy votsitra tsara. Jereo tsara ny lesona amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha vao tsy votsitra tsara ianao amin'izao tontolo izao, Andriamanitra tsy fahavalo ny fanananao. Fa Andriamanitra mahafinaritra azy rehefa hitan'Andriamanitra hoe voafehanao le toe-po. Tsy nampiovanao ninona. Zavatra nitranga fa mifikitra tamin'Andriamanitra ianao. Jodasy niaraka tamin'i Jesosy fa ny zavatra niazo natao 30 kely iny ve dia zay ve dia namarotako ny mpampianatra. Ka ny hoe maivana dia tsy iza fa ireo manaiky hamotsitra ny fony tsy ho voagejany tany sy ny filan'ny nofo. Tsy anakalo azy mihitsy, tsy anakalo andreny amin'ny vokatry ny fanahy. Raisiny andraikitra mandrosoa ianao. Or mpivahiny eo, aza vela vesatra ianao. Aza vela vesatra ny ao anatinao. Misy vesatra ny apetraka ny olona fa esory dia mandrosoa. Maivana ianao rehefa ohatra ka hiakatra amin'izay. Satria natao maivana ny fanahinao, ny ainao, ny tenanao. Anaisotra ny vesatra tsy ilaina rehetra ao am-ponao Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao ny ovafo handray ny teniny. Ingatao ny fanamasina. Mba tonga anao tsy karazan'olona miavonam-po. Miavonam-po zany ratsy zany. Miavonam-po zany tonga dia hitanao hoe orgueilleux be mihitsy. Na regara, na fomba fiteny. Tonga dia hitanao angatao Andriamanitra. Tompo, ampanetreo tena foana amin'ny alalan'ny fanamasina. Ho balita kely feno fitiavana eny. Na ho ataon'ny olona hoe adala azy. Satria manomana ny mandrakizay ako. Atsangany an-tanan'izay manomana ny mandrakizay. Tsy atsika fa mpivahiny. Nareo anaka dia avy amin'Andriamanitra. Ary nareo efa naharesy ireny. Satria lehibe izay ao anatinareo no izay misy eo amin'izao tontolo izao. Dia misaina ohatran'ny olon'Andriamanitra fa aza misaina ohatran'ny olon'izao tontolo izao. Intérêt kely tsisy dikany iny. Ny amitsoranao ny lanitra satria mahita rirana hono ianao no mahita hirika hoe ohatry ny mety izany le izy. Dia iny ny ampiady, iny ny tsy ampifandray am-po, ny mpianakavy. Ahoako iny zany. Halleluja. Tena tsoroko aminareo fa imbetsaka izay ny voazahatoetra amina zavatra ohatr'izany. Fa nalovo na zavatra ohatr'izany tsy miady an'izany tsika. Manana an' Jesosy tsika. Ary rehefa Jesosy no mitanao dia ataon'Andriamanitra mihoatra n'izay tokony ho anjaranao nomeny anao rehefa hitany hoe mety ny toe-ponao.
satria rehefa ny zanaka ny lara-pahamehana eo amin'ny fiainanao dia izy andamina ny dianao rehetra tsy oron-javatsoa zany ny taranakao fa hitany taranakao sy naterakao Andriamanitra ary naterakao dia ho tahina Andriamanitra tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Mitsangana amin'ny toerana misy anao fivavaka isika. Sotra Jesosy androany hariva. Sotra miteny sotra amin'ny hafatra. Mpivahiny sy vahiny izay ny eto an-tany. Mampianarana isaina an'izany fa izany ny zava-panahy. Peterany teny hoe aza manaiko mora lavo ny filana. Maro samihafa. Aza variana, mpivahiny tsy variana misere zavatra be dia be izany satria tsy hijanona eo izy tsy misaina akory izy hoe hanangana tany. Fa izao izay atoriany fotsiny dia andehanany. Izany hoe tsy miraikitra amin'ilay toerana izy haritako Jesosy hatramin'ny fahasanarany indramina. Satria mpivahiny. Mila manana toe-pohatra izany izay. Raha misy zavatra azonay atao ampiray tam-po, ampirahalahy, ampiara-manompo dia ataonay mpitiavana izany satria tsy ho eto mandrakizay izay. Ary raha misy azo ifampizarana na amin'inona dia tanterana mpitiavana izany arak'izay nendreny ny fanahy. Fa raha vao miteny ny fanahy masina hoe misy mandainga dia mbola fatorana indray no vahana ny tokony sarobity kokoa amin'Andriamanitra no famonjena ny hita maso aloha. Izany mahatonga anay miara-mboarina ato. Karaza iray ny anamboarina anay mba hahafanay tena mijoro miaraka ao amin'izay lalina tokony iraisanay ho any aminao mandrakizay satria tia anay ianao ary izay koa tena tia anao Jesosy rehefa tanteraka izany maranata. Tiafa mafy eo an'Andriamanitra. Alleluia. Tonga amin'ny fotoantsika natazana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena ary izay rehetra tokanao an'ny asan'Andriamanitra. Misy box ireny dia omeo izay fanomanao atovy amin'ny fomadio aza asiana arakaraka izy ny fomba fitenenana. Fa izay mame ampifaliana no ankasitrahana. Fotoanantsika raha pitso maraina amin'ny 7 eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia fotoana communion. Amin'ny 7 hatramin'ny 10 eo izy ilay ranabavy-rotsy teo hatramin'ny 10 eo adinoa izy izay any fa manana zavatra homanitsika dia ny fiombonantsika amin'ny mandrakizay araka ny teny izay efa niraisintsika teo. Sabotsy amin'ny 7 eto amin'ny trampokon'olon'Analakely sabotsy communion. Latsinainy talata larobia sekoly famana olana. Latsinainy supérieur Analakely rihana faharoa. Dia amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany izy io tongava. Talata indray sekoly fanasitranana ao amin'ny supérieur Analakely rihana faharoa amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany dia tongava ihany koa. Ary alarobia amin'ny larobia izao sekoly ao amin'ny supérieur Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany dia tongava sekoly fitahi-panasy fanambiana toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa tokantrano. Sady sekoly tokantrano zany sekoly fitahi-panahy ho an'ny rehetrarehetra dia tongava amin'ny herin'ny androany dia tsy miova ohatran'ny androany. Zoma Fanotronana eto amin'ny trampokon'olon'Analakely tsika manomboka amin'ny 4 tongava hoeto ny havana mantsakaiza. Tsika aloha mila miova. Dia raha pitso manokana sabotsy dia misy ny fotoanan'ny tanora. Fotoanan'ny tanora izay tanterahana aorianan'ny fotoana izay ataontsika eto dia tongava. Misy efa maro dia maro ny tanora tonga eto fa raha izao ianao vao mare an'izany antso izany dia tongava fa tena manangana, manitsy, mifampitantana, mifampitrotro, fampitaiza araka ny soratra masina isika eto amin'ity toerana ity. Dia misy ihany koa ny filazana natao tamin'ny heriny ho an'izay mana-talenta miresaka tantara antsehatra, tantara antsehatra misaotra tompoko. Dia misy fisoratana anarana dia afaka mijany ianao rehefa mirava na raha pitso aoriana fivoriana dia manoratra anarana tantara antsehatra. Mety manana talenta ianao ohatra hoe manoratra na mahay expression scénique na manana fahaizana mampianatra miforme andreo ankizy ireo na tsy fantatro be da be no afaka. Fa raha hitanao ao anatin'izay sehatra izay ianao dia asaina ampitiavana raha terem-panahy dia raisina an-tanandroa
dia hanomana zavatra tsara tsika ho an' Jesosy. Alleloia. Azadinoina ihany koa misy ny radio FM 90.8 eto Antananarivo sy any Tsirabe, ary manana radio koa itsika any Majunga izay mandeha fa tsy tapaka ny afatra izay voaraintsika eto amin'ity toeran'ity sy hira fiderana maro samihafa. Ny pejy FB hvkl-mission events ihany koa dia mitohy tsy tapaka, afaka rahanao any amin'ny FB ny toriteny eto na any amin'ny sekoly dia misy famerenana, misy ihany koa ny Cool TV izay mandeha isa-maraina, ary hitanao amin'ny hvkl-mission events ihany izay karazana fampianarana sy toriteny izay. Andao tsika ary hitsangana dia andao ahiritsika eto aloha ny hitanantsika hivavakitsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao izay mankasitraka. Misaotra Jesosy fa ianao no nanome hery. Misaotra Jesosy fa nampatsiahivinao izay fa tsy tompony ninninina, vahiny sy mpivahiny izay, ary tsy tompony izay rehetra ampandalovinao eto aminay. Ampio izay, ampatsiahivo mandrakariva fa tsy tompony izay, fa ianao no tompony zavatra rehetrarehetra. Ka avy any aminao Jesosy ireo no nangalanay omenao anao. Io zany Jesosy tonga fanan'olona marobe voatahiry hatramin'ny farany amin'ny fotoana ny nonotro ampetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tehaka ho an' Jesosy. Oia, ahofainy amin'ny lanitra ny tanao dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Makasitra azy amin'ny fonao rehetra ny amin'ny teniny. Ny teninao Andriamanitra dia teny fiainana. Misaotra fa manaitra anay foana ianao isaina an'izany atao hoe zavatra homaninao anay sy ny mandrakizay anay, ho ambony lavitra no zavatra rehetra atrehanay sy zavatra lalovanay. Ary zany mahatonga ny jonina ny teny hoe nareo anaka dia avy amin'Andriamanitra, efa naresy reny nareo. Zany hoe ilay toetsay mpandresena ao anatinay dia misy iankina ngeza be amin'ny fahavitsoran'ny toe-ponay tsy miraikitra amin'ny zavatra ny tany sy manome lanja n'ity fiainana mandalo ity. Vavaka izay Andriamanitra androany. Vavaka amin'ity takarivo ity mba hamangy anao manokana Andriamanitra. Hamangy ny fonao izy, hamelona ny hafa ao anatinao, hametraka ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany, ho ambony lavitra ny fiarahanao amin'Andriamanitra, no izay sakana rehetra lalovanao, no izay zavatra rehetra gery anao, omen'Andriamanitra anao fahatsapana hoe maivana ianao, maivana miatrika azy satria miasa ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Hovainy ianao alemy fanahy, hovainy ianao be fitiavana, hovainy ianao ho tena olona tia mizara, hovainy ianao olona mihevitra ny hafa, hovainy ianao olona votsitra tsara zany, tena ilay hoe voajerena dia olona votsitra ianao. Raha izay fahafitsorana avy amin'Andriamanitra izay androany. Tononko reo tena mitambesatra rehetra, atonga ny voyazinao tsy ho tanteraka tsara amin'ny fandalovanao eto ambonin'ny tany, raha afa-tsy anaketsina mpahefana izany. Mba hitan'Andriamanitra azo aina, na ny fitondrantenany tsirairay avy, na ny fijoroany tsirairay avy, samy atahotra an'Andriamanitra ny rehetra, andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny rehetra, hijoro tsara ny rehetra ho an'i Jesosy. Raha izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana tamin'ilay teny teo, fa manjara ho tonga olona tia fahamarinana ianao faranao ny heloka. Ho tonga olona tia fahamasinana ianao, tia fiainam-pahamasinana sarotiny amin'ny fijoroana. Tsofoka rano ianao, amotsitra andreo vesatra rehetra izay mbola mitady azona anao, tsy ho maivana eo anatren'Andriamanitra ny fotoam-pampakarana. Efa tsy fantatra anao an'io alina na raha-pitso maraina, na amin'ny fotoan'inona na amin'ny fotoan'inona fa mila miomantsika. Miomany ianao fa ho avy Jesosy. Raiso ny fahafahanao mifankahita amin'ny tompo, amin'ny toe-po vonona tsara. Raha mbola misy sy mihavana dia mandana mihavana amin'izay mananady aminao. Fitsory aza miazona an'izy zany any anatinao. Ireo toetra saringotra rehetra mbola mitady amatopatotra, mangata amin'Andriamanitra ho ravy zany. Satria vesatra ny anaran'izany. Maivana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manaraka izany Jesosy rehefa mahita olona tamin'izy teto ambonin'ny tany ka marary na tena ory, dia tonga izy nanafaka an'izany olona izany. Tonga izy nanafaka ny aretina rehetra. Tonga izy nanasitrana, nanendry loharan'ny aretina rehetra. Amin'androany hanotrona anao Andriamanitra, hikasika ianao izao taon'izao bily izao, izay loharan'ny aretina rehetra ao anatinao, ho foanan'Andriamanitra izany. Baiboly dia milaza fa izay tsy namboleny raiko dia hongotako. Miongotra miala amin'ny fakana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny fanasitranana anao. Raiso ny fanasitranana anao. Raiso ny fanafahana anao. Mahita lalina misokatra ao anao.
mahita ny tanan'andriamanitra mitsotra namora ny fahasarotana rehetra reo zavatra ohatra miraikidraikitra ireo tsofina rano andehibe amin'izay ohatra le fijona vavolombelona teo mandana manao zavatra ny zanak'andriamanitra fa tahian'andriamanitra ianao aza variana fotsiny amin'ny zavatra ny tany rehefa mandeha izy dia aza variana be any aza mifikitra be any le fo fa rehefa mandeha izy dia misoran'andriamanitra dia ndana manompo be foana amen fa na misy inona na tsy misy inona manompo foana koa nefany fa tsofoko rano ianao fa ny fanomponao andeha lavitra ny asan'ny tananao ho ambinin'andriamanitra ary ny zavatra izay ataonao dia aneo ny voninahitr'andriamanitra jereo ny masona akaikinao tsy ho rarak'izany ianao mandrakizay hoe raha mbola izy no andriamanitra hoe dia aza matahotra ianao velona Jesosy hoe miasa mahery Jesosy tianao Jesosy hoe ndao ity-tanana mafy eo an'andriamanitra halleloia hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny narandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo mifahasoavana fa mifahasoavan'andriamanitra amin'ny maty izao amin'ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny maty izao anareo amen aza miala kely ny fotoana tsika rapitso tena fotoana spesial rapitso maraina fotoana tena spesial amin'ny fandraisana rapitso ataovy azo antoka fa raha mbola afaka ianao dia tonga avy atao amin'ny fanatrehan'andriamanitra hitanao manokana ny tompo veloma tompoko